Est-ce que vous êtes baptisé? Moa vita batisa marina va Ne ianao? changez pas la parole. Aza hofana reny teny C'est e. très importante. Tena zava-dehibe Si vous manko. n'êtes pas baptisé, vous n'êtes pas prêt. Raha mbola tsy natao badisa ianao dia tsy vonona zany. Ne vous faites pas des sous à vous-même. Aza mamitaka ny tenanao re. La parole de Dieu dit clairement, tout ce qui croira et sera baptisé sera sauvé. Ne changez pas la parole de Jésus. Tenin'Andriamanitra dia mazava tsara ny filaharany. Si vous refusez, vous avez honte d'obéir la parole de Dieu, je vous dis franchement, aujourd'hui, le dimanche, et Dieu est témoigne sur ma parole, vous n'êtes pas prêts à rencontrer Dieu et vous ne rentrez pas s'il vient ce soir. Raha mandany tsy bebaka ianao ka tsy atao badisa, tsy ovondena, mazava ny tenin'Andriamanitra fa tsy vonona ianao zany. Ko raha ho tonga izy dia tsy amin'ny fahavonona velively ianao. Il n'y a pas de contradiction dans la parole de Dieu. Tsy misy fanamboamboarana akory ny Vous tenin'Andriamanitra. avez déjà inscrit. Raha tahiny efa nisoratra ianao Je dis oui, vous êtes prêts. dia lazaiko tsotra aminao fa vonona ianao Parce zany. que vous avez décidé dans votre cœur d'obéir. Ko efa vonona ao am-ponao ianao fa hakato. Ça, c'est accepté comme action exactement faite. Izany dia raisina sady tahaka ny asa efa natao taminao Mais si koa. vous êtes peureux et honte de Jésus, Fa raha sary tahotra ianao ka menatra ny et vous amin'ny êtes Jesosy, convaincu que le baptême d'enfant, ce n'est pas biblique, c'est contre la parole de Dieu, et vous refusez d'être baptisé, je vous dis ce matin, vous n'êtes pas prêts, et s'il viendra aujourd'hui, vous n'allez pas rentrer. koa raha resy lahatra ireny badisan-jaza ireny ianao fa badisa ireny ka manohitra ny tsy atao badisa ianao, zao no lazaina aminao tsy vonona ianao, ary raha ho tonga izy dia ho hitanao zavatra azo anao fa ratsy. Votre refus d'être baptisé, c'est un signe que vous manquez l'obéissance de la parole de Dieu, et vous avez honte de Jésus, et vous donnez l'honneur pour l'homme et les formalistes. Ny fandavanao tsy atao badisa dia famantarana izany fa ny fanaraha-pomba no arahinao ary menatra ny olombelona sy ny Il y fombafomban'olombelona a un ianao. verset du livre d'Apocalypse, Ao amin'ny apokalypsy dia misy teniny anankiray. et je ne me rappelle pas le chapitre, mais il dit, et tous ceux qui ont peur, Hoe izy hoe zay matahotra, peur de l'homme, zay matahotra olombelona. peur, qu'est-ce qu'il va dire l'homme? Hein? Et 21, 8, je crois. Apokalypsy faraky amin'ny roapolo ny andinin'ny fahavalo. Et ceux qui ont peur, vous avez peur, qu'est-ce qu'il va dire le mati? Reo zay osa matahotaho foana. Qu'est-ce qu'on va dire les autres? Inona reny ho lazain'ny olona raha atao ao ao e? Peur que vous changez le baptême de votre ancêtre. Inona reny lazain'ny olona raha lazainao manova ny batisan'ny razana ao e? Peur des paroles et critiques de l'homme, mais n'a pas peur d'obéir Dieu. Matahotra ny fanakian'olombelona fa tsy matahotra ny fankataovana an'Andriamanitra. Si vous êtes un de cette catégorie, vous n'allez pas rentrer. Marquez ma parole bien. Raha ao anatin'io karazan'io anao tsy ho tafiditra anao tadidio tsara ny teniko ranga. Fa ny osy sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamono olona sy ny mpijangajanga sy ny mpanody ratsy sy ny mpanompo sampy sy ny mpandanga rehetra dia ano ny anjarany any amin'ny farimy rehetra afo sy solofara, zany ny fahafatesana faharoa. Alléluia. Avez-vous peur? Io osana matahotahotra On va io. dire, Inona reny lazain'ny olona any cherchez amiko l'honneur de l'homme. tady ho voninahitra Vous olombelona ne anao rentrez amizay. pas, vous n'êtes pas prêts. Tsy ho tafiditra anao tsy vonina anao zany. Voilà, nous avons lu les listes. Efa mivakitsika tao ny lista be dehibe. Est-ce que vous, et la parole de Dieu, tout ce qui était prêt, on a rentré. Hoe ny tenin'Andriamanitra hoe zay vonina ny